Miarahaba tompoko, androany isika dia andeha resadresaka ny mahakasika ny olom-pirenena malagasy. Ho resahana amintsika amin'izany dia ny olom-pirenena izay fantatsika tsara ary fantatry ny be sy ny maro, izay mananjanaka telo ary nitondra any Madagasikara tao anatin'ny 5 taona. Mizaka ihany koa zom-pirenena vahiny izy amin'izao fotoana izao. Tsy iza izany fa Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa mialohan'izany dia azadino ny milaiky ny videotsika ary azadino ihany koa ny miabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny video zay alefa any ohatran'izao ny fanaovana azy. Raha mijery tsara isika dia isan'olona tena manana ny lazany ary tena fantadaza tokoa Andriamatoa Andry Rajoelina, ary isan'olona be mpanaraka ihany koa ao amin'ny tambazotra sosialy izay manana amina million d'abonnés be izao. De ny fanontaniana mipetraka amin'ny be sy ny maro arany hoe iza tokoa moa Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha ny tantara jerena dia miainga avy any Antsirabe ity tantara ity, satria tany amin'ny taona 1974 tany hoany no niantombohany ilay tantara, izay hoe tao amin'ny fianakaviany Andriamatoa Colonel Yves Roger Rajoelina izay miaramila. I Colonel Yves Rajoelina dia tsy iza fa dadany Andriamatoa Andry Rajoelina. Fa ny taona 30 mai 1974 dia teo indrindra no niantombohan'ilay tantara, satria io daty io indrindra no nahaterahany Andriamatoa Andry Rajoelina tao amin'ny renivohitr'ny Antsirabe. Izy moa no nanampo tamin'izany hoe ka ity zazalahy zanaky ny Colonel Roger Yves Rajoelina ty aneka ho lasa filoham-pirenenan'i Madagasikara aty aoriny. Rehefa nandeha moa ny fotoana dia lasa lehibe ny resaky ny fandraharahana ihany ity Andriamatoa malaza eto Madagasikara ity. Fa ny taona 2007 kosa dia lasa ho ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra izy. Tao anatiny amin'ny mahaben'ny tanàna azy indrindra no nahatonga ny tsy fitovian-kevitra izay nisy teo aminy sy Andriamatoa Marc Ravalomanana, ka nihitatra izany tsy fitovian-kevitra izany ary ny afara tamin'ny resaka fanonganam-panjakana izay nahatonga ny krizy ny taona 2012. Taorian'ireo zavanitranga ireo izay nioheveriny firenena maro ho tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana dia lasa filohan'ny fahefana avon'ny tetezamita izy ary filohan'ny fanjakana. Niala tamin'ny fitondrana tamin'ny 2014 rehefa nanaiky ny tsy hirotsaka ho fidina ny fidianan'ny filoham-pirenena 2013 ao anatin'ny fifanarahana politika. Nirotsaka ho fidina ihany izy taty amin'ny taona 2012 izay nifanandrana tamin'ny fiodinana faharoa tamin'ny Andriamatoa Marc Ravalomanana, ka nivoaka mpandresy izy tamin'izany ary nitondra ny Madagasikara tao anatiny 5 taona be izao. Nametra-pialana izy 9 septambra 2023 mba ahafahany hirotsaka ho filoham-pirenena amin'ny fifidianana izay atao amin'ity taona ity. Andriamatoa Andry Rajoelina dia teraka tao anatin'ny fokomerina any amin'ny faritra avon'ny Madagasikara. Ankoatran'ny zom-pirenena malagasy azy dia mizaka ny zom-pirenena frantsay ihany koa i Andriamatoa Andry Rajoelina nanomboka ny taona 21 novambra 2014. Toraka izany ihany koa Mialy Razakandisa vadiny sy ny zanany telo. Tamin'ny taona 1994 dia nanomboka ny asany amin'ny mahampandraharaha hetsika any Andriamatoa Andry Rajoelina. Izy no mikarakara ireo hetsika malaza indrindra eto an-drenivohitra ary nanomboka ny live hariva. Tamin'ny taona 1998 kosa niaraka tamin'ny fanohana ny orinasa fiaro sampany orinasa fiantohana any fanjakana aro dia namorona ny orinasa mpanotana print numerika sy fitantanana takelaby Injet izy ary lasa tompony 100% taty aorina. Ity orinasa ity ny voalohany eto Madagasikara nazy teknolojia fanotana endriny lehibe izay afahana mibahana haingana eo amin'ny tsenany fampirantiana dokam-barotra. Nividy ny orinasa Domapib manokana momba ny dokam-barotra sy fifandraisana koa izy. Ny taona 2003 no tendreny BNI ho mpitantana tsara indrindra tamin'ity taona ity i Andriamatoa Andry Rajoelina ary nahazo fampindramam-bola tsy misy zana-bola. Aveo izy dia nampiasa ny andiana takelaka fanaovana dokam-barotra Trivision. Saingy ny taona nanaraka dia tsy nety nametraka ireo tontonana vaovao ireo ny manam-pahefana malagasy. Fa ny taona 7 dia nanitatra ny fampiasam-bolany tamin'ny hainao manjery Andriamatoa Andry Rajoelina. Tamin'izany indrindra no nividianany onjam-peo sy fahitalavitra Ravinala an'ilay mpanao politika Lala Norbert Ratsirahonana izay nomeny anarana Viva taty aorina. Fa talohan'izay rehetra izay moa dia efa fantatry ny be sy ny maro ihany koa fa Andriamatoa Rajoelina dia isan'ny DJ izay mpanao an'ireny alipantizana ireny. Fa rehefa lany ben'ny tanànan'ny Antananarivo Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny taona 7 dia nanomboka teo ny tantara ary nanomboka teo ihany koa no nanarenany ary nanamboarany anilam-pantanànan'ny Antananarivo izay efa nisy nandoro 70 taona talohan'izay. Fa noho ny fanakatsakanana sy ny tsy fitovian-kevitra izay nisy teo amin'ny fomba fiasa tamin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina sy Marc Ravalomanana dia izay no nahatonga ny hetsika izay niseho tamin'ny 2009 fa ny antombohan'iny hetsika iny dia taty amin'ny Desambra 2008. Fa ny 26 Janoary 2009 dia teo no nanomboka ny fitokonana faobe izay nivadika
lasa rotaka taty aorina. De iny hitantsika iny mo zany nitoy ny rotaka izay naharatrana ain'olona maro dia maro. Fa ny volana marsa kosa teo amin'ny 29 marsa teo eo no lasa ho filoha avy ny tetezamita Andriamatoa Andrindrina Rajoelina. Rehefa niala teo amin'ny fitondrana izy ny taona 2024 rehefa avy nitondra nandritra ny tetezamita dia nanolotra candidat vaovao izy ary tao amin'ny vondrony mapara nolaloran'izany tsy izay candidat izay natolony fa Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina izay lasa filoham-pirenena ny taona 2024. Rehefa niala tsy hilatsaka fidina izy ny taona 2024 dia taty amin'ny 26 janoary 2024 no natolony tany Paris tetikasa fampandrosoana ny Madagasikara izay nantsona amin'ny anarana hoe IEM. Ny voalohany volana Aogositra 2024 dia teo izy no nanambara mpahabe maso fa hirotsaka dina ho filoham-pirenena ny Madagasikara ny tenany. Rehefa nandeha moa ny fifidianana tamin'ny 2024 dia ireny hitantsika ireny fa lany soa mantsara Andriamatoa Andrina Rajoelina ary izy arak'izany no nitondra ny Madagasikara nanomboka teo tao anatin'ny 5 taona be zao. Rehefa nitondra ny Madagasikara izy nanomboka ny taona 2024 dia hita sy tsapa fa maro ireo izay zavatra nampanantenainy anivoaka malagasy tao anatin'ny velirano izay nataony. Misy amin'izy ireny dia efa nanangasanga ary misy ihany koa dia tena tsy tatazana mihitsiny. Mety ho inona ny anton'izay tsy fahavitany izay velirano izay nampanantenainy izay. Raha ohatra omentsika 5 taona manaraka izy mety ho tanteraka ihany ve ireo velirano izay nataony sa hoe ahoana ny mety ho tohiny. Efa taty amin'ny faramparany taona 2024 no fantatra fa mizaka ny zom-pirenena Frantsay Andriamatoa Andrina Rajoelina. Araky ny lalàna nefa ny rehefa anao lehibe nanao fangatahana ny fizakana ny zom-pirenena vahiny dia avy hatrany dia foana ilay zom-pirenena malagasy ianao. Na de teo aza izay rehetra izay dia tsy nataony sakana ny hilatsahako fidina ho filoham-pirenena amin'ity dingana manaraka ity indray izany. Amin'izao fotoana izao mo efa hitantsika manangasanga eny amin'ny tambazotra-tserasera eny fa efa ao anatin'ny fanaovana fampielezan-kevitra tanteraka mihitsy ny lehilahy. Raha toa ka ireo vondrony izay mpanohitra etsy andany dia mbola mitolona ary miady amin'izay fandikandalana izay. Izay tsy zay ara tompoko lahy sy tompoko vavy no mahakasika ny resadresaka izay mombamomba ny Andriamatoa Andrindrina Rajoelina. Fa dia taperiko hatreo aloha ny videontsika amin'ity tapany iray ity ka dia manasa anao hatrany mba hilaiky an'ity video ity ary manasa anao hatrany hiabone amin'ny chaîne-natsika mba ahafahanao manaraka tsy tapaka ny video izay alefa any amin'ny CCC. Tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa. Ori pitundra fanjakanga asa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare kulukulu ty gasikara mbandroso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatangolo veny ty tsy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany Zanakadaku zao, zanakadaku zao fiera fa zanakadaku zao, zanakadaku timi vakirano, yeah. Zanakadaku zao, zanakadaku zao fiera fa zanakadaku zao, zanakadaku timi vakirano, yeah.